faly miaravanao indray atao anatin'ny fandarana ny Atanorana joana koa miaraka aminao tonga sondray atao anatin'ny fandarana ny Atanorana amin'izao voalohan'ny taona izao amin'izao taona 2024 izao dia faly indray zahay hiaraka aminao hiaraka androso hiaraka andresy hiaraka ho tonga ny an-danitra ihany koa zay no irarianay voanao androantsika dia hifampizara mahakasika ny hoe tanora miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tanora miaina araka ny tenin'Andriamanitra betsakantsika zao ny tanora efa manaraka efa hoe mivavaka mamaky baiboly efa mahafantatra an Jesosy fa ianao ve miaina araka ny tenin'Andriamanitra ianao ve miaina amin'ilay zavatra torianao amin'ilay zavatra vakianao anatin'ny tenin'Andriamanitra Uzita ny tenin'Andriamanitra amintsika tanora hoe aoka tsisy anao tsintsinanao no ny atanoranao izy fa aoka ianao ho fitaratra ho amin'ny mino amin'ny fomba fiteny ho amin'ny fitondratena ho an'ny fahadiovana sy ny sisa ianao ve efa tonga fitaratra ho amin'ny mino ao anatin'ny fitondratena ohatra fa tsy hoe efa fantatry fotsiny izay tenin'Andriamanitra izay dia tsy ampiarinao akoriny ianao ve efa fitaratra ho an'ny mino ao anatin'le fomba fihetsika fomba fitafiana amin'ny finoana amin'ny fahamarinana efa fantatrao fa miaraka amin'Andriamanitra mila olona marina ianao mila olona tsy mandainga ianao tanora indraindray lasa hoe efa mivavaka fa nefa mbola mandainga ohatra mbola mitsangajanga ohatra nefa tokony efa tanora ianao zany miaraka amin'ny Jesosy ianao dia miaina fahadiovana ny antony tenin'Andriamanitra dia nanomezana antsika ny tenin'Andriamanitra dia mba hiainantsika amin'ilay izy tsy hoe ataontsika tsy enjery boka fotsiny tsy hoe récitation nge ny tenin'Andriamanitra fa fiainana nge ny tenin'Andriamanitra fiainana ny tenin'Andriamanitra dia tokony hiainana sy hita taratra eo amin'ny fiainanao zany manomboka amin'ny tenanao manokana fa tsy hoe ianao andeha hiteny amin'ilay olon-kafery hoe mahery zany tena saosao tena ohatra n'izao ohatr'izao izy Jesosy io nefa ianao tsy mino an'izany akoriny tsy mino an'izany akoriny eo amin'ny fiainanao mila hiainanao voalohany indrindra aloha zany le izy mila fantatra hoe za kosa tena mino an Jesosy za kosa tena ankatony tenin'Andriamanitra za kosa rehefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mifangaro amin'ny ratsy dia za kosa tsy fangaro fa tsy hoe ianao hoe za mivavaka dia nefa ianao mbola mifangarongaro amina zavatra tsy mety efa ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsika hoe amintsika hoe fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara donc zany ianao tokony tsy mikambana amin'ny ratsy ohatran'izay le fampiaranao ny tenin'Andriamanitra miaina araka ny tenin'Andriamanitra ianao dia avy ianao mahita vokany amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa hiainanao ny tenin'Andriamanitra dia lasa hitanao vokany eo amin'ny fiainanao rehefa hiainanao ny tenin'Andriamanitra hoe za fitaratra ho an'ny mino dia za ohatr'izao ny zavatra tokony ataoko dia hitanao le vokany hoe za kosa miavaka mba samy tanora kosa fa za tsy manao ohatran'izao satria za miaraka amin'ny Jesosy zay nge le vokatry ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hoe fa ianao rehefa tsy ampiarinao amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra dia lasa pire noho ny any amin'izao tontolo izao ary ianao lasa mitsiriritra ny any amin'izao tontolo izao ihany koa ary ianao tsy normal nge zany hoe ianao indray lasa mitsiriritra ny any amin'izao tontolo izao nefa ianao nge manana ny zavatra rehetra tsy hitan'ny zavatra rehetra fa Jesosy dia manana ny zavatra rehetra ianao nefa mitsiriritra zavatra ampoka amin'ny zavatra fotsiny dia satria ianao tsy miaina araka ny tenin'Andriamanitra mila mahafantatra zany ianao amin'izao hoe efa miaina araka ny tenin'Andriamanitra ve za tena hiainako ve le tenin'Andriamanitra vakiako raha ohatra ka ny tenin'Andriamanitra hoe olohany ianao fa tsy ho rambony dia za ve miezaka koa ve za mba tena olohany fa tsy ho rambony ohatra hoe raha mbola mpianatra ianao dia hoe za matoky an Jesosy fotsiny dia mandeha rano fotsiny dia ianao tsy mianatra akory ohatra tsy manao révision ohatra izany fa miaina amin'ny zavatra manomboka amin'ny zavatra kely ny fampiaranao ny tenin'Andriamanitra dia avy eo ianao mandroso dia mahita vokany dia mino fa nisy zavatra niraisinao hiaina araka ny tenin'Andriamanitra ny ianao dia ahita vokany eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany manasanao hatrany nanaraka ny MC Divy dia tahiny Jesosy